Faly ny tenako miarahaba antsika rehetra izay manaraka an'ity fandarana zarahay maso ity. Herinandro vaovao indray no manoloana antsika dia isaoran'Andriamanitra amin'izany tombotsoa izany ary ilariana dia herinandro vaovao manoloana antsika ity dia mba ahitantsika fombiazana hitondra soa amin'ny zavatra rehetra izay atao. Herinandro vaovao moa dia izy amin'ilay fandarana voalohany voatolotra fa rehefa miverina ity fandarana ity dia mety tsy herinandro vaovao intsony antsika rehetra mety atenantenan'andro. Azavaina ihany izay sao dia gaga nareo ary herinandro vaovao izy nefa ny toa tsy herinandro vaovao intsony fa amin'ny herinandro telo izany izy vaovao. Dia miarahaba antsika rehetra ny tenako amin'izany fandarana fafito amby valopolo no atolotra antsika. Fandarana mitondra ny laharana fafito amby valopolo. Dia izay fandarana izay amalintsika ny fanontaniana izay nipoitra tamin'ilay fakan-kevitra natao iny. Alohan'ny hanazavako an'izay izany dia misy fanampiny kely fotsiny izany atolotra antsika. Fandarana moa izany toy ny mahazatra dia fandarana vokarin'ny hetsika asa ho an'i Madagasikara. Ny asa ho an'i Madagasikara, hetsika asa ho an'i Madagasikara dia afaka ambanina tanora izay nanapa-kevitra hiainga amin'izay eo am-pelam-tanana sy izay fahalalana na izay enti-manana eo aminay izany mba ahafahana mampandroso ny firenena, hifampizarana ny mahasoa dia ny tsirairay avy indray mandray an'iny ho fanatsarana ny fiainana. Izay moa no lohahevitra mibaiko anay dia hoe olombelona no harena. Rehefa mpandrosoana ny olona dia mandroso azy ny firenena. Fa na inona izany fihetsiketsehan'io rehefa tsy momba an'ilay olona no mpandrosoana tsisy firenena androso izany eto. Tsisy fiainan'olona hiatsara izany fa ny fiainan'ilay olona, ilay olona mihitsy ny karakaraina, saraina ny fantatra, mela azy ny enti-manana, amoraina ny fanaovana an'izany. Hiatsara ny fari-piainan'ny tsirairay dia misaotra ho azy ny fandrosoan'ny firenena. Izay izany fomba fijerinay ato amin'ny hetsika miasa ho an'i Madagasikara. Ny tenako Dr Jean-Luc Ravelormisy no manolotra ny fandarana, tenako ihany koa no mikarakara azy ary manolotra azy eo antsika. Ny fandarantsika dia azonao inoana ao amin'ny Facebook group na Tarimbook group vondrona asa ho an'i Madagasikara. Izay moa izany ny anankiray fa ny anankiray izay tena mahazatra dia ny Zarahay Mahasoa. Facebook group Zarahay Mahasoa. Ao izany no ahitanareo ny fandarana rehetrarehetra. Dia azonareo jerenao izany ny laharana fafito amby valopolo satria izay izany no ataontsika androany. Laharana fafito amby valopolo. Manarak'izay ary dia nisy aniny ilay fakan-kevitra iny izany izay nataontsika izany tato amin'ny nalefa atao amin'ny Facebook moa ilay sady ny antsonantsika rehetra atao amin'ny radio. Dia napetraka tamin'ny faraika amby roapolo ny volana janoary izany izy io. Dia izao izany azo vao afaka hiditra amin'izay izany amaly ireny sosokevitra ireny ary ny fandarana izany efa atsaraina mifanaraka amin'izay sosokevitra izay narosonareo izay izany. Ka maromaro izany ilay sosokevitra narosonareo ato, nalefanareo ilay sosokevitra nentinareo izany maromaro. Ka tsy ho vaovandray andro fa ny anankiray izany aloha no atomboka satria io izany efa fantaina tany aloha tany izy io. Efa tany aloha tany io fa tsy voazao akory. Efa tany aloha. Dia ny verimberina dia aleo izany amin'ny valiko. Tsy inona izany fa misy resaka ato izany hoe raha ohatra izany ilay olona hianatra any Etazonia nefa tsy manana vola dia tsy mahazo vatsim-pianarana dia ahoana indray ny fandehan'izay. Fa be dia be izany manontany an'io dia mbola tsy nivaliko. Fa izay izany no atombontsika amin'ny famaliana miandalana izany an'ireto fanontaniana na ireto hevitra izay narosonareo rehetra izany. Amin'ny ankapobeny aloha izany raha fitinina izany ny hevitra rehetra ao dia hoe misy izany resaka momba ny fitadiavana asa any ivelany. Dia indrindra fa aty Etazonia dia be dia be koa no miresaka momba ny Kanada. Misy indray sasany resaka fianarana fotsiny. Indrindra hoe raha ohatra ratsinao tiana tsy mahazo vatsim-pianarana inona izany ny fanantenana ho ahy. Misy indray tena resaka fitantanana mihitsy ato resaka momba ny région, commune rurale, fananganana région sy commune rurale. Ahoana dokotera ny anaovana an'izany fakana hevitra avy aty amiko. Ao indray izany ny sasany fampandrosoana ny tanàna misy azy resaka jumelage, fampitambarana, fampifandraisana commune na fokontany. Izany rehetra izany tafiditra anatin'ny tele-fangatahana hevitra. Misy ihany koa ny resaka hoe green card fifindramonina aty Etazonia. Dia misy anankiray ato mahaliana be ity rahalahy ity fa manoratra matetika izy io. Ny laza amiko izy hoe afaka mamorona mesazy groupe ho an'ny mpikambana rehetra ato ve mba hifanakalosan-kevitra. Izany rehetra izany azo dinihana. Azo dinihantsika fa ho raisitsika tsirairay izany izy io. Fa ny androany izany aloha no ataontsika dia hoe
ianao zany vonona hianatra ho avy etỳ Etazonia fa ianao ary tsisy vola na tsisy vatsim-pianarana dia manakory tsara mazany. Zay zany no resantsika zany niany hoe ampifandraisiko zany amin'ilay fanontaniana hoe inona no atao rehefa tonga any afaka sady miasa ve no mianatra, izay tsy manam-bola dia ahoana zay. Raha fitinina zany ilay fanontaniana izay hovaniana androany dia manao ahoana ny fiainana aty Etazonia sady mianatra no miasa ny zavatra azo atao ve mahavoaloa ny saram-pianarana ve sy ny sisa sy ny sisa. Io zany no resantsika amin'ity laharana fafito amby valopolo ity fiainana aty Etazonia, mianatra, miasa, na mianatra fotsiny na miasa fotsiny azo atao ve sa tsy azo atao. Ireo zany no resantsika androany. Ny anomboantsika azy zany dia izao. Voalohany aloha tsy afaka ho tonga raha ohatra zany ianao ty handeha aty Etazonia dia tsy maintsy misy ilay antsointsika hoe fahafahana miditra aty na ilay fahazon-dalana. Io moa zany izy ilay antsoina hoe visa. Mila manana ilay visa zany ianao fahafahana fahazon-dalana miditra aty Etazonia. Ny manome an'io dia any amin'ny ambasady na masovo Amerikana. Ny ahafahanao mahazo an'io indray nefa efa ahazoan-dalana na efa ahafahana mianatra aty Etazonia io zany dia tsy maintsy mahafeno ny taratasy rehetra ilaina amin'izay zany ianao taratasy rehetra ilaina ahafahanao zany mandeha mangataka an'ilay vatsim-pianarana, mangataka azafady mangataka an'ilay visa zany. Rehefa mangataka an'ilay visa zany ianao dia ny ambasady Amerikana no manome an'izay valiteny na mahazo ianao na tsy mahazo. Ino zany dia tena fahalalahana sy andraikitra ho azy ireo dia io tsisy resaka ohatran'ny any amintsika hoe hisy fanambambarana ohatrany fa ny indreo rehefa mahafeno fepetra rehetra maharesy lahatra ny mpanotra visa zany ianao dia omeny anao zany ny visa. Ny azo koa zany io ihany amin'ilay anao mangataka iny izy dia efa miteny aminao mahazo anao na tsy mahazo, na raha ohatra izy mahita hoe mety misy fanampanazavana tokony atolotra ao omenao anazy dia lazainy ianao hoe zao zany tsy ampy. Fa ny zareo Amerikana zany tena milamina tsara mihitsy fenonao daholo ny atao taratasy rehetrarehetra, angatanao ny visa, omeny ianao rehefa feno raha maharesy lahatra azy, tsy omeny ianao rehefa tsy maharesy lahatra azy. Dia mbola afaka mangataka koa zany ianao avy eo raha ohatra zany ka sanatria hoe tsy nahazo dia mbola afaka averina mangataka koa zany ianao, mangataka an'ilay visa indray zany avy eo. Ohatrohatr'izay zany izy amin'ny fanazavana ankapobeny. Io moa mbola ho resantsika fandarina manaraka satria tsy voatery voaresaka androany daholo izy tsy ampy. Fa raha isitsika zany hoe ianao zany nahazo visa andeha hianatra aty. Io manko izao no manahirana mandahatra azy satria ianao zany tsy ahazo visa mihitsy raha tsy voafeno ny porofo rehetra milaza fa afaka miantoka ny fianaranao ianao. Ka reto zany izay zany no anomboantsika azy. Rehefa mangataka zany isika mijery isika zany anjery manontolo. Mijery anjery manontolo anankiray zany isika. Dia mijerena ao amin'ilay anjery manontolo be dia be ny fomba atao fa ny fomba iray zany dia arosoko antsika ety. Fantatrao zany ny lalam-piofanana ho ataonao. Ny lalam-piofanana io zany araka ny resantsika iny miainga amin'ny asa izay tianao atao. Fantatrao ny asa tiana atao dia jerenao inona lalam-piofanana mifanaraka amin'izay. Fantatrao zany io lalam-piofanana tianao atao dia jerenao indray ilay anjery manontolo. Fomba iray ho aty. Misy indray olona sasany avy izy tonga dia mijery, tonga dia efa mitady an'ilay anjery manontolo na ilay université. Dia avy eo indray zany no mijery ny lalam-piofanana izay tiany atao. Eo moa misy be dia be manontany inona ny lalam-piofanana mora azahoana vatsim-pianarana. Io tsisy hoe inona ny lalam-piofanana mora azahoana vatsim-pianarana zany. Misy ny vatsim-pianarana fa ny fanontaniana dia hainao ve ny mitady ilay vatsim-pianarana. Dia izay zany ilay atorontsika foana eto zany. Ka ho raisitsika zany hoe fantatrao zany ilay asa atao, fantatrao ny lalam-piofanana dia mitady anjery manontolo zany ianao. Rehefa nahita anjery manontolo zany ianao dia ao amin'ilay anjery manontolo zany ianao mitady an'ilay lalam-piofanana tianao tianao arahana zany. Dia omeko anareo zany zao anjery manontolo anankiray, University of New Haven. University of New Haven. Io zany anjery manontolo anankiray io. University of New Haven dia io anjery manontolo dia aty amin'ny fanjakany Connecticut. Izay zany no misy anazy. Dia io anjery manontolo University of New Haven. Ny adresiny NEWHAVEN TEBKEDU.
NEWHAVEN-TEDU. Very quoi? NEWHAVEN-TEDU. Zay zany anaran'ilay anjerimanontolo. Io zany hitantsika zany tady zany tsy dia nahita io anjerimanontolo. Dia ao moa zany misy lalam-pifanana maro ao, misy momba ny design, zavakanto, ara, fitantanana, fandraharahana, resaka tourisme, fizahatany, hôtely, fanatanjahantena, fifandraisana, fanaovana sarimihetsika, lafiny rehetra haino vaky jery, momba ny solosaina, computer science, momba ny resaka any amintsika malaza le cybercriminalité dia mampianatra reto hoe cyber security ry zareo, fomba fiarovana ny lafiny rehetra ny fifandraisana amin'ny alalan'ny teknolojia zany le cyber. Dia misy criminal justice, ny resaka momba fitsarana, momba ny lalàna, ingéniera, fahasalamana, science sociale, mozika, resaka momba ny filaminana sy ny raharaham-bahoaka, science natoraly. Raha ohatra koa moa zany tsy fantatrao inona ny tianao ianarana dia mbola misy eo fanontaniana dia mila valianao ao zany. Manana lalam-pihafanana maro be zareo, ny 80 io lalam-pihafanana misy eo. Misy eo zany maîtrise dia misy eo zany licence amin'ity le hoe New Haven University ity. Tsofika ianao zany amin'ilay tranokala dia tafiditra amin'ilay tranokalan'ilay anjerimanontolo ianao dia jerenao ao zany hoe te hianatra anao dia jerenao hoe apply. Dia azonao atao zany mametraka tsindrinao le hoe apply na tadiavinao fotsiny hoe international student. International student, miditra ianao amin'ilay tranokala dia jerenao international student service. Rehefa tsindrinao dia misy ao hoe international student admission. International student admission io zany hoe inavy ny zavatra ilainao zany rehefa te hianatra ato amin'ilay anjerimanontolo zany ianao. Dia avy eo jerenao ilay tsindrinao ao zany misy karazany roa, na ianao zany graduate fa aka maîtrise miakatra, maîtrise zany zafaty maîtrise zany moa nomeny fa sy manome doctorat, na anao zany mbola voanao licence. Dia iny zany no tsindrinao. Amin'ny ankapobeny dia izy rehetra reo zany na ianao zany graduate na anao undergraduate. Graduate zany le ho an'olona efa manana licence anao maîtrise. Raha anao indray zany undergraduate dia mbola vao aka licence zany ianao. Ireo rehetra eo dia misy zavatra takiana. Zavatra takiana voalohany aloha dia ilaina ny mameno an'ilay fangatahana ianao izay io moa le filazantsika hoe amin'ny internet en ligne zany ianao mameno anazy io. Fenonao zany io, fenonao io fangatahana io zany. Dia avy eo ao anatin'ilay fangatahanao ihany koa efa meno daholo ny roa anaovanao azy. Dia takiana ihany koa zany ny momba ny zafady ny TOEFL-nao. Eo zany TOEFL na IELTS, io moa zany samy misy any Madagasikara daholo ireo dia misy code zany nomeny anao ao ahafahanao manao an'ilay fangatahana. Ary efa manao an'ilay fanadinana ianao dia alefany manokana any amin'ilay anjerimanontolo zany le code alefan'ilay TOEFL na IELTS. Misy ihany koa ekeny ny SAT, ACT koa mbola karazany hafa ilaina. Fanadinana daholo zany rehetra zany. Fa miditra amin'ilay tranokala zany ianao dia fenonao zany le fangatahana. Dia ilaina ihany koa ny proof zany fa ianao dia manana ny vola ampy na ny vola ilaina andoavanao zany ny saram-pianarana. Io manko ny ilantsika le anjerina le vatsim-pianarana. Satria tantara be tsy manantsahala mihitsy ny enjana be, lafo be ny fianarana Etazonia, tena lafo be. Ary eo mahatonga antsika hoe dia ahoana zany izay zany dia tsy mba hanana fanantenana mihitsy zany ho any Etazonia zany izay ity satria lafo. Ny aloha zany zatra lazaiko anareo ary izay no nahatonga nanao ny fandarana. Izay ity tsy olona mpanarivo. Izay zany tsy mpanarivo, izay koa tsy zanak'olona mpanao andramena, tsy zanak'olona mpanao volamena. Le bizina re zay tsy zany ka tena malagasy tsotra. Dia mitady fomba dia mianatra dia miasa dia mianatra dia miasa mitahiry vola dia mariako tsara fanampiny mivavaka dia mangataka amin'Andriamanitra tena mba amin'ireo fony toa Andriamanitra mba te handeha hianatra amin'izany Etazonia zany. Rehefa tonga ny fotoana dia nalefany
dia eo moa zany tsika hoe izay ary efa ela be koa izay mivavaka mangataka hatramin'izao mbola tsisy izany ry havana dia tenina nareo sy Andriamanitra miresaka amin'ny ary mila faharetana sy faherezana fa tsy mahazo kivy mihitsy satria le fandaharana io tsy aia. Za efa 20 taona voalasa nandeha nianatra taty Etazonia. Za amin'ny efa naniry an'izany andeha nianatra taty an-dafy izany fitadidiako azy nanomboka 9 taona. Fa taty amin'ny fa 13 taona vao tena nangorona amin'izay tsy maintsy lasa. Fa 20 taona voalasa. Tsy haiko ny anareo na 4 taona no hiandry. Fa za raha miresaka an'izany dia mampahery izany fa tsy natao akivy. Dia mivavaka mangataka amin'ny tompo, mangataka ny famindram-pony. Andriamanitra mba sokafy le varavarany any aminao le lakile. Dia tonga ny fotoana dia ny sokafiny. Dia ny finoana daholo nanao ny fangatahana, finoana daholo ny taratasy rehetrarehetra. Ka lafo be le fianarana ary eo zany ny ilantsika ny fahatsim-pianarana. Io zany ny mahatonga an'ilay mpianatra manontany izay ary hozy tsy manana an'ilay vola mihitsy dia ahoana. Dia ty anjery manontolo ty zany no niraisina raisiko ohatra zany ataontsika ohatra ho antsika. Dia jerena eo zany le anjery manontolo zany mitady prova izy milaza fa manana an'ilay vola ampy ianao, le vola ilaina ianao hiantoanao ny fianaranao. Ty zao ohatra ty le University of Haven ty ny herintaona ka ny université zany mila mana-porofo anao mila mana-porofo anao anatin'ny herintaona hoe anananao le vola herintaona. Dia ity anjery manontolo ty zany ny vola ilaina zany ao anatin'ny herintaona. Ny vola ilaina ao anatin'ny herintaona. Entoana ny fianarana anaporofona zany fa hoe anananao zany dia mila zany ianao 3,905 dollars. 3,905 dollars. Izany hoe raha 56,130 dollars. Izany hoe raha avaditsika zany ataontsika amin'ny ariary zany io avaditsika amin'ny ariary zany io dia lasa ataontsika 4,000 zany ny ariary dia mila manana zany ianao 12 roa sy 10 mihetsy sy 420 ronjato faty kely aloha fa na le manisa azy avy aza fa sahirana ny tenako satria sady miresaka antao dia manao an'ilay kady izao zany le izy mila manana zany tsika 5,900 tapitrisa ariary. 5,900 tapitrisa ariary. 5,900 tapitrisa ariary. Izy zany hoe raha ataontsika amin'ny farantsa malagasy izany dia mila manana 1,122,600 francs. Aza tapaka lalan-draha edy fa lafo ny fianarana ty Etazonia 1,122,600 FMG. Zay ny herintaona. Herintaona io zany. Io zany mila porofonao hoe aiza manenanana anazy ty. Aiza moa zany ny ananantsika an'izany. Zay ny mahatonga an'ilay hoe tsy maintsy mitady an'ilay fahatsim-pianarana zany. Dia izao ary jerenao zany io le vola ilaina. Dia ny any amin'ny anjery manontolo zany ny aty mila mana-porofo anao fa manana an'io. Rehefa hangataka vizana amin'ny ambasady ianao mila mana-porofo koa anao fa manana an'io amin'ny ambasady. Mba ho hitedy zany. Dia izay ny jerentsika an'ilay fahatsim-pianarana. Fantatro n'ilay zavatra lazainareo fa hoe raha ohatra ka tsy mahazo fahatsim-pianarana mihitsy ve satria izay le fanontaniana raha tsy mahazo fahatsim-pianarana mihitsy ve zany dia tsy ho afaka ny hianatra mihitsy. Dia izao amin'io le anjery manontolo zany amin'io anjery manontolo rehefa jerena zany le roy dia asehony ao amin'io anjery manontolo fa manana fahatsim-pianarana izy zany ho an'ny mpianatra vahiny. Manana fahatsim-pianarana izy ho an'ny mpianatra vahiny. Dia le fahatsim-pianarana io zany sokajiny hoe raha ohatra zany ianao hianatra undergraduate zany hoe mivoaka lisansa na anao zany hianatra graduate na anao zany mivoaka maîtrise. Dia resahany ao izy ataony ao an'ilay lisitry ny fahatsim-pianarana zany omeny ho an'ny mpianatra vahiny. Fa ny fomba hangatahana anazy zany ny fomba azahoanao azy izy dia tsy maintsy ianao aloha tsy maintsy zany ianao izy tsy maintsy ianao mahazo mangataka fa voaray hianatra aloha. Tsy maintsy voaray hianatra aloha ianao. Tsy maintsy voaray hianatra zany aloha ianao zay ianao vao afaka mangataka ny fahatsim-pianarana. Tsy maintsy voaray hianatra ao amin'izareo zany ianao zay ianao vao mangataka ny fahatsim-pianarana. Io le sora-bola lazaiko taminareo teo BDB fa ino mantsy rehefa tena manao an'ilay fangatahana ianao mifandray amin'izareo dia afaka manontany zavatra maro amin'izay ianao hoe raha mipetraka ao amin'ny anjery manontolo dia ohatriny
mba manofatrano dia ohatriny. Dia zareo zany no manolo hevitra anao eo manoro hevitra anao ny amin'izay atao eo hoe ohatra anao mipetraka any matetika manko raha mipetraka any ivelany ianao manofatrano any ivelany dia moramora ilay izy no mipetraka ao amin'ny université ao amin'ny anjerimanontolo satria anao ihany koa zany mandamina ny sakafo hoaninao sy ny sisa sy ny sisa. Dia izay rehetra izay zany anontanianao an'ilay sekoly zany izay rehetra no anontanianao ny sekoly amin'ny fomba famonoana an'ilay taratasy fa tsy maintsy misy zany le profo asehonao anazy hoe ianao zany dia manana an'io vola io. Dia ny tadiavintsika amin'izay zany zao lay vatsim-pianarana. Misy vatsim-pianarana ve zany ato amin'ity anjerimanontolo ity satria raha mila zany tsika ataontsika $59,000 dia ahoana ny ahitantsika an'izany satria vola be zany 1 milliard vola be zany dia ny ataontsika zany mijery amin'ilay anjerimanontolo dia mahita lazainy eo fa misy zany vatsim-pianarana. Dia za tia ny programa androany ity zany aloha ny fandarina androany dia resaka ho antsika amin'ny resaka ho antsika fotsiny ilay mbola voaka lisansa aloha ny androany dia azontsika atao indray zany miresaka ho anareo izay aka maîtrise ataontsika hoe afaka pitso amin'ny larobia amin'ny talata manko dia amin'ny talata satria tsy vita androany ity ilay ataoko ity fa mbola tohizana androany ity fa tsy tohizantsika raha pitso talata zany ty fandarana androany ity. Androany zany tsika tena azafady amin'ny herinandro ity zany tsika dia resaka fianarana ty Etazonia dia le hoe ahoana ny asa dia ahoana ny vola zay ny amin'ny herinandro ity alay dia efa tao an'izay le izy fa zaraina izao zany aloha dia mbola ho anareo mbola voaka lisansa dia ny latsinainy sy talata dia ny larobia sy lakamisy indray tsika zany samia sy verinana dia entom-bavaka koa mbo manana fotoana za amin'izay tsy diso le fotoana tsy diso le daty meko dia ny larobia sy lakamisy ho anareo manao maîtrise sy doctorat satria mitovitovy dia mitovitovy ny zavatra atao amin'ireo dia avy eo amin'izay zoma tsika mandravina anazy zany fa ty herinandro ray manintsitra ty zany dia fianarana ty Etazonia fotsiny hoe manakory tsara le fiainana akany dia ahoana raha te hiasa dia ahoana raha tsy hisy vatsim-pianarana sy ny sisa. Ny ataoko androany fotsiny aloha dia mametraka an'le fototra hoe inona zavatra ilaina zay ny androany verina zany tsika fa hita ato amin'le tranokala zany zao zany le vola ilaintsika io le saran'le fianarana zany dia tsy maintsy hitady zany tsika zao le vatsim-pianarana satria tsika tsy manana an'io vola io zafady mety misy manana any zafady fa sao dia etretinareo ty le rangahy ty le zalahy ty lazay fa tsisy an'le vola zay mba manambany anay koa le ngia ka zao zafady misy amintsika zany tsy manana an'io dia inona zany no atao ary namanina an'io manao ka maninona raha mitady fanampiana vatsim-pianarana dia mba tsy kitianao le nenao asaky tiana nenao fa meo anahy fasofasa zany fa ny tiako lazaina zany dia hoe PTP le izy lafo be inona zany no atao jerentsika amin'izay zany ao amin'ilay anjerimanontolo ihany tsika mitady dia manao le recherche tsika dia scholarship for international students scholarships zafady for international students dia rehefa nataoko le izy zany tsy drivo zay dia lazainao be dia be lazainao azavaina ary misy vatsim-pianarana zany omendry zareo ato io ny anazy dia misy vatsim-pianarana ary ty toa dia raisiko fa ny anazy vatsim-pianarana tsy feno ny atsasaky ny herintaona no misy raha anao zany mahazo an'ileo presidential scholarship raha mahazo an'ileo presidential scholarship zany ianao io zany farany ambony izy dia mahazo hatrany amin'ny $24,000 io zany ianao $20,000 hatramin'ny $24,000 isan-taona. Dia misy indray distinguished scholar awards dia mahazo indray ianao $15,000 hatramin'ny $18,000 dia misy indray charger award $10,000 hatramin'ny $14,000 zany hoe ny atsasany dia ny apateliny ny atsasany andro tokony apateliny ohatr'izay zany fomba laovany anazy ka ireo zany no azonao dia aiza indray zany le ambiny io zany zao tsy maintsy hitadiavanao vola asehonao fa manana an'io anao zany amin'ny comptenao any amin'ny banky na ny sponsornao na ny fianakavianao tsy maintsy aseho zany io zany hoe misy an'ireto vatsim-pianarana reto zany omeny dia angatahanao vatsim-pianarana io ny fepetra azahoanan'io ny dingana voalohany dia sao tsy maintsy ireonao voaray mianatra ao amin'ilay anjerimanontolo mahazo ny voaray mianatra tsy hoe efa mianatra ao tsy hoe efa mianatra ao fa mahazo taratasy ianao milaza fa za dia ianao dia raisinay hianatra anao momba ny lafiny enjeniera fanorenana trano BTP ohatra zany rehefa azonao zany ny taratasy iny dia zay indray ianao zany manomboka mangataka ny vatsim-pianarana ity dia raisitsika indray zany azonao indray zany le vatsim-pianarana le hoe presidential scholarship dia anananao amin'izay ny taratasy iny dia alefanao amin'izay le lafiny ara-bola
le fanekena ny voaray mianatra admission ny fiantsoniny. Le admission tsy misy fandraisany amin'ny lafiny ara-bola satria alefany aloha zany hoe voaray ianao amin'ny lafiny akademika mahazo mianatra ato, de dingana hafa indray ny lafiny ara-bola. Zay rehefa andeha satria miankina amin'ile admission iny manko matetika ny fangatana le vatsim-pianarana. Asa raha mazava tsara le filaran'le izy, mangataka miditra mianatra aloha, voaray miditra mianatra admission ny fiantsoniny, de mahazo taratasy avy any amin'ny milaza fa voaray ianao, de iny amin'izay eo am-piandrasana an'le admission ianao zany mitady ny fomba hoe aiza daholo ny atako an'le vola anampiko ny fianarako, de mitady an'iny fomba iny zany ianao, de voaray ianao de miditra amin'izay ianao mangataka ny vatsim-pianarana lazainy eto ity, de andeha ataontsika azonao le presidential scholarship 24,000 zany $4,400 ny azonao, mbola tsy ampy ny atsasaka le ilaina. De ny sisa ataonao indray zany zao mitady an'iny atsasany iny, aiza indray ny atanan'iny, ao amin'ny tranokala ny anjerimanontolo ihany koa ianao mbola mitady hoe misy vatsim-pianarana hafa ve ao, na afaka manoratra mivantana amin'jareo koa anao hoe za te hianatra fa tsy ampy le vola koa, reto ny mombamomba azadiny fa ny famendrehana ihany no azahoana vatsim-pianarana fa tsy hoe fahantrana. Anisany azahoana ny fahantrana fa raha ny fahantrana tsy ampy mampihetsika ny fon'le olona, fa ny famendrehana, mendrika ianao mazoto mianatra ianao, tia karokaroka ianao, manana talenta ianao. Iny zany ny zavatra mila songaditsika eo zany. Zay de angataka an'ity vatsim-pianarana ity zany ianao zao, de mahazo zany ianao, de mitady hafa koa ianao, tsy voatery ato amin'le anjerimanontolo ihany tadiavina, fa any ivelany misy tranokala efa natorontsika tamin'ny fandaharana reny, de hoe ianareo zary zao voan'ny ainokala ary ny fandaharana taloha ary tsy tadidika de manakory eky, ka iny zany mbola toizantsika fandaharana ara-pitso amin'ny talata atoroko anareo tadiava amin'ity, de mila mitady vola ao an-tanàna, atambatra daholo zany reny rehetrarehetrany, nahazo an'ity za, nahazo an'ity za, nahazo an'ity za, zao ny vola eto am-pelantanako, atambatra de io ary ny proof fa manana an'le vola ianao. Feno zany, de alefa aty amin'le anjerimanontolo amin'izay zay rehetrarehetra zay, de dinihany de hitany fa feno, de alefany amin'izay le taratasy antsoina hoe I20, iny taratasy I20 iny amin'izay zany no entinao any amin'ny Masoivo miaraka amin'ny passeportnao de le taratasy rehetra manamarina fa manana an'le vola ianao, iny no entinao any angatanao an'ilay visa. Tahaka izay zany le dingana amin'izao aloha. Tapitra le fotoana ananako fa miala tsiny. Atsasakadiny ihany ny azoko atao niany fa niany alahady ka mbola andeha hanao baolina miaraka amin'ny zalahy ny ankizy kely koa tsy maintsy milalao miaraka aminy fa zavatra ny zaza mahafinaritra milalao sady mahita fifaliana anao ny zaza koa faly. De ny zaza koa tsika ray aman-dreny mahalala an'izany fa mandalo ihany. Rehefa lehibe zareo de fa lasana an-tegna rery tavelan-drano. De tsy maintsy araraotina ny fotoana iarahana amin'jareo sady fitaizana anazy iny, manamboatra anazy iny, ny tegna koa ne faly mihitsy miaraka amin'le zanako roa lahatry ny fampitolona zay raha vao de mahafinaritra anisany tolomin'izy roa lahy zany ianao, tsy hamelan'le raika manko ny roa taona mahery kely, taritarity ny lambanao de le zokiny indray zany tolominy ianao, tsy indrina ianao de samy faly eo, de ka tsara le fandaharana fa mahafinaritra koa milalao miaraka amin'le zanaka ka miala tsiny fa ajanona aloha zany niany. Ny zatra andresana niany zany de le fototra fotsiny aloha, de hoe ahoana le taratasy ilaintsika zany, de ny fanontaniana le ny atomboany manko le hoe de manakory zany, manakory eky raha ohatra zany tonga any ka mbola azo vola sa hoe raha tsy tonga any zany, raha ohatra zany makany tsy maintsy manam-bola vao mahavita fianarana. Ny valiny omeko anareo aloha de zao mila vola vao mahavita fianarana aty Etats-Unis, fa le vola io indray zany mety avy aminao zany, mety avy amin'zareo amin'ny anjerimanontolo na amin'le fikambana-panome vatsim-pianarana, fa ny sekoly zany tsy manome le taratasy andanana aty mihitsy raha tsy feno ny proof fa manana an'le vola ianao, ary ny tompony andraikitra amin'izay de ianao ihany. Ianao zany mila manome ny proof fa manana an'le vola. Ny ambasady koa de tsy hanome visa anao mihitsy raha tsy misy proof fa manana an'le vola ilaina ianao iantoanao ny fianaranao. De mbola misy zavatra hafa tahaka ity ny ambasady fa mbola resaka manaraka ity, fa zay le fepetra zay zany tsara fantatsika. Zany hoe aza mieritreritra zany hoe ho tonga aty Etats-Unis ka tsy hanana proof milaza fa manana vola. Alay ata mazava be mihitsy fa tsika koa manko ny any Madagasikara zany
Misy an'ireny le ny amintsika moa tia ny mampanantena io mampanantena aby raha jiaby io dia mino koa tsika. Ka ny endry zareo tsy rafitra ohatran'izany ka ny endry zareo porofo. Misy ve le zavatra? Misy. Mianay vizahanao. Tsisy dia tsy mahazo aloha anao fandana mitady. Ka zay zany le fototry ny fiarahamonina aty Etazonia, le fanaporofona tena misy ny zavatra atao, misy ny zavatra lazaina. Fa tsy ampanofisina fotsiny any ambonimbony any zany zareo dia hoe alefa ny tena dia aveo tsisy vola dia zay tsy tiandry zareo zany. Ka tsy fomban-dry zareo tsy tiany le izy zany. Fa tsika zany mila manana an'ilay porofo. Dia le anjerimanontolo le lazaiko tsika ity zany le hoe University of New Haven, manome vatsim-pianarana izy tsy feno fahatsasany fa misy vatsim-pianarana hafa koa ao. Dia iny zany jerenao iny dia inona koa le hafa reo. Dia misy vatsim-pianarana hafa koa dia angatahany. Dia aveo alohany andanany satria zany tsika zany miainga amin'le hoe tsy manana an'le vola le olona. Zay io iangako io zay hoe tsy manana an'le vola zany ianao ilaina dia tsy maintsy mitady ianao zany ao amin'le anjerimanontolo dia mitady ianao any amin'ny fikambanana hafa dia ianao nefa tsy maintsy misy vola avy aminao hoe asa na ohatrino tsy fantatra avy amin'ny tadiavinao dia tehirizinao amin'ny banky dia ataonao porofo dia atambatambatra iny zany no anaovana an'le fangatahana. Rehefa tonga aty amin'izay no valiantsika manakory tsara mahazo miasa. Ny valiteny omeko dia mahazo miasa fa ato amin'ny oniversite fotsiny raha misy an'le asa ato amin'le anjerimanontolo dia raha pitso indray zany toizantsika. Ka dia makasitraka sy makatelina anareo amin'ny fanarahana ny fangatahana, misaotra ihany koa amin'ny teny fankahirezana isaorana aby jiaby tsika jiaby dia samy ola velona samy tain'Andriamanitra toizantsika indray ny fandarana raha ampitso fa ny fandarana androany dia larana 7 ny resantsika aloha zany mifototra famalinana le fanontaniana hoe afaka miasa ve any Etazonia, afaka mandoa fianarana ve ako ny saram-pianarako amin'ny vokatry ny asa izay ataoko hoany. Fiandohany ny valiny zany androany dia amin'ity herinandro ity zany dia resaka Etazonia ranoray fotsiny no ataontsika, izay no fandarana ataontsika. Asitraka sy mankatelina anareo izay ato amin'ny hetsika ny asa Madagasikara. Samy ela velona daholo, rary andro mahafinaritra ho antsika rehetra. Mandrapitafa sy mandrapitinika indray isaorana ny teknisiana mampita ny feo, isaorana AZ radio televizion manolotra ny fotoana ary indrindra isaoran'Andriamanitra satria mbola samy velonay isika mianakavy ary irariana mba izy indray no anampy ny soa rehetra efa nomeny hatramin'izay ary anokatra ihany koa ny masom-panahintsika ahitantsika ny soa izay atolony isan'andro na dia eo aza ny fahasahiranana sy ny fitorotoroana sy ny fahakeviana izay matetika ampiseho amin'ny fiainantsika. Samy ela velona daholo ary tompoko, samy tain'Andriamanitra. Raso.